Misaoranao zay tompony amin'ny fotoana izay maminay naovanay ny rotsom-bavaka mitoy isam-bolana ny amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaoranao zay satria avilanao manao izany izay mangatady omena anareo mandondona dia hovoana ho ianao. Dia mangataka izay ho an'ny rezan-donam-pahoriana, tambolona ny fahatsiarovana ary maharary ny fisarahana. Mangataka aminao zay tompo satria Andriamanitry ny fampiononana ianao. Iahy azy ireo ianao satria fanampananteny ianao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao adidinao, ary ianao Jehovah mihitsy ny mpiandry azy ireo. I Kristy koa ny mpiandry tsara, ka nahory izy ankehitriny hifaly aminao. Ka ianao nitatana azy hanala amin'ny alahelo rehetra, ka ny fahatsiarovana dia zarintsika sy raha mahatsiaro ny havana nodimandry, ka tsy avesatra amin'izy ireo ny fahoriana, fa ianao Andriamanitra mitondra maivana ny zioganao ary mora ny entanao. Ka ianao Kristy tsy miavonam-poany hitatana azy ireo amin'ny fiainany manontolo, ka mampionona azy ireo izay amin'ny anaranao. Misy ny marary sy manana ny marary eto amin'ny fiangonana amin'ny toerana maro samihafa, ao ny tsy hita mpanafana mihitsy, ao ny tsy fatotra be amin'ny fototra aretina, ao ny mikasika ny saina ny fanahy mihitsy izany aretina izany. Mianta aminao zay tompo, ianao Andriamanitra no manasitrana, ka nasitrana ny aretina rehetra ianao hiaro ny ainy tsidina nandavaka. Hanome hery ny fanafody ampiasaina ho an'izay mampiasa izany, hanorevitra ny mpitsabo izay tsy mampiasa fanafody kosa hatanjaha ny finoany, ho finoana velona hiady amin'ny aretina. Hanala ny asan'ny maizina koa ianao sy ny rofon'aretina rehetra. Ka ianao Andriamanitra efa miteny ao amin'ny apôstôly masinareo fa mifampivavaha ianareo dia mifamela heloka, fa ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Koa dia amin'ny anaranao no hanasitranana azy ireo n'aiza n'aiza toerana misy azy ireo. Ety amin'izao tontolo izao nahitana fahoriana sy olana, eny misy olana mianjady aminay. Eny tompo, ianao efa nandresy miteny hoe matoki fa izaho efa naresy izao tontolo izao niaraka aminy. Olana amin'ny tokantranony, amin'ny taranany, amin'ny asany, amin'ny fitsarahany, amin'ny endriny maro samihafa. Menatr'olona izy indraindray ary mahatsiaro ohatra ny voailika, ohatra ny tsy afaka olana lava izany, miala ny ray dia miditra indray ny ray. Mamindra fo ianao tompo, aseho fa tsy fo ny tananao fa mahavonjy, ny sofinao tsy mba lalindalovina fa mahare. Asan'ny tananao zanakao izy ireo, ianao Andriamanitra efa nitokiny no hitatana azy ireo. Amany olana ianao, hanolotra ny vahaolana haneraka olona hifanampy aminy. Ka hideranao koa izy, ka ampahirezinao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy hiatrika ny fiainany, aminarina ny fiainany izay lavo teo amin'ny fiainana ho areninao. Hiazakazaka izy tsy ho reraka andeha, tsy ho sasatra omenao elatra tahaka ny any voromahery izy amin'ny dinany, amin'ny vodilanitra ny fahasambarana sy ny fitiavanao Kristy. Eny tompo, ianao no mahita izay rehetra manjoanay n'aiza n'aiza, ianao no hamaly vavaka, satria ianao dia mamaha olana, tsy manome vato solon'ny mofo ianao, na mena rano solon'ny hazan-drano, fa izay mahasoa tokoa. Faly sy ravo reto havanay fa nomenao fahasoavana ara-nofo, ara-pananana, ara-batana, ara-tsaina, izay nomenao azy mba ho tehirizinao, ka tsisy mahaka ny ampelantanany, satria ianao Andriamanitra ny manome. Ianao dia miasa tsy misy maharombaka ny ampelantananao, izay nomenao azy kosa tsy hasoa ny tenany ihany fa entina nasoa ny hafa koa. Hitraka izy satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Tratry ny tsingerin-taona reto havanay reto, no Andriamanitra nanome azy taona izany, nanome azy izany fofonaina mahavelona izany. Eny, izy tokoa no tendrenao mpanompo, hitarika ny hafa ao aminao. Faly sy ravo izy ireny safidy ny fiangonana mba ho arabaina sy hoentina mbavaka. Ka tsy ataonao zavatra maivana izany tsy afidianana izao toerana izao, fa nataonao miona aminao izy ireo. Hitatana azy ianao amin'ny fitena matretrika indray hamakivaky ny taona, ka ampiaona soanay amin'ny toy izao indray. Menao azy izay iriny ho lava andro iainana izy ireo. Tsaronay mbavaka manokana ireo ray aman-dreninay eto amin'ity chapelle ity sy ny anatokantranonay n'aiza n'aiza. Menao fahasalamana hery sy tanjaka, hitarika anay amin'ny fahombiazana no rivotra anay. Tsaronay manokana ireo ankizy madinika ho avy ny firenena, na dia mafy ara ny zava-misy amin'ny firenena,
na dehibe ary ny fahalovana ny tsy fanjariana eto amin'ny firenenay. Aharovo kosa ny zanak'Andriamanitra, tsy ataonao ho zava-poana ny fankanesan'ny mankaty, fa hainao ny miaro ny zanakao. Na dia mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana ary arovanao. Da io n'aiza n'aiza misy azy ireo, na zay manaraka amin'ny tambajotra serasera, dia ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay, satria mahalala ny mahasoa anay tsirairay avy ianao. Fantatra hoe ny mahory anay, ny mahatezitra anay, ny mampalahelo anay, ny mahafaly sy maharavoravo anay. Ka anao Andriamanitra maly ny vavakay n'aiza n'aiza toerana misy anay, tsy ho anay ihany, ho an'ny zanakao n'aiza n'aiza. Mahatsiarova ny firenenay, mahatsiarova ny kambotsy ny mpitondra teny, mahatsiarova ny mpitoro filazantsara n'aiza n'aiza toerana misy azy. Zany ny angatany aminaran'i Kristy ilepa monjy anay. Amen. Tratry ny tsingery taona re dia mirary sondrina mahazo toerana. Fifaliana ho antsika ny miara aba reto avantsika reto nanamasina ny fanambadiana. Raha maro Sandratana Rivolala sy Rajafo Mahery Ajanirina Olga, asanao zareo. Reo izy ireo dia miara abanareo ny fiangonana, bavako anareo. Ngataka hoentina mbavaka ny reto amasinina fanambadiana, raha manankonenana tamby misaina Sira Soarivelo tsy farisoa Sarika. Eto zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Ireto koa mbola nahavitan'ny fanamasinan'ny fanambadiny, Randria Miantason Jiva Jery Erikasy Rakotiny Rainy Andriana Valina Mialy Lucia. Ao zareo dia mirary soanareo ny fiangonana, dia mivavaka nareo hatrany. Saotra to androso hiaino ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia ho ampitombony aminareo rehetra ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao marain'izao. Fampatsiahivana fandaharam-potoana avy amin'ny synodam-paritany arivo avaratrano. Ny alakamisy 17 Novambra, fivorian'ny komity lehibe ny SPIA 19 ho tanterahana eny amin'ny FJKM Ambodifasina manomboka amin'ny 7 maraina. Sabotsy 24 Novambra, fivoriam-ben'ny sampana rehetra sy ny fikambanana eto amin'ny SPIA 19 ho tanterahana izany eny amin'ny FJKM Makadikely manomboka amin'ny 7 maraina. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana, araka ny toroaten'ny fiangonana dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Novambra ho avy izao ny fivoriana andravonana ny toroate 13 sy 14 izay iarahan'ny biraon'ny fiangonana sy ny sampana rehetra ary ny fikambanana. Manomboka amin'ny 7 ora ny fotoana amin'izany eto am-piangonana, koa saina anatrika izany ny biraon'ny fiangonana rehetra sy ny filohan'ny sampana rehetra ary ny fikambanana miampy ny solotena iray avy. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly 2:5-30. Araka ny toroaten'ny sampana sekoly alahady dia hanatitra fanampiana eny amin'ny crèche ny faculté de théologie Ambatonakanga izy ireo ny sabotsy 12 Novambra ho avy izao. Koa manasantsika izay anolotra izay fotsika na vola na PPN fa horaisina izany eny amin'ny varavarana aorian'ny firavan'ny fiangonana. Ireo mpianatra sekoly alahady izay manam-paniriana andeha amin'izany kosa dia manantona ny mpampianatra. Miverina ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny rantsana tany ketsa anio arivo amin'ny 2 ora sasany anohy ny famerenana ny fankalazana ny Noely. Ny sampana sekoly alahady dia mbola manentana antsika rehetra ihany koa izay mbola manana ny valopy tamin'ny rindran-kirany rantsana tany ketsa mba hanolotra izany any amin'ny biraon'ny sampana sekoly alahady na any amin'ny mpampianatra sekoly alahady. Ny fampianarana samy ihany koa dia manomboka amin'ny sabotsy 12 Novambra ho avy izao eny amin'ny FJKM Ilafy, manantona Madame Saondra izay liana amin'izany.
avy amin'ny sampana dorkasy ho fanomanana ny herinandro sambatra dia misy ny fianaran-kira krismasy izay ataontsika isaky ny alahady ariva manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Izany dia manomboka amin'ny alahady 13 novambra ho avy izao. Mankasitraka antsika amin'ny fahatongavana. Avy amin'ny sampana mpanazava stily ho tanterahina amin'ny alahady 13 novambra ho avy izao mandritra ny fampivavahana maraina ny fanokafana amin'ny fomba skoto ny taom-panabeazana 12 eto amin'ny fivondronana 105 eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Koa asaina isika fiangonana manontolo ho tonga hiara-miombavaka amin'izany. Avy amin'ny sampana VFL misaotra antsika mpianakavy finoana rehetra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny varotra mofomamy sy masira izany tanterahan'izy ireo tamin'ny alahady teo. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampanasa AFF misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa ho maly sabotsy 5 novambra ny fiofanana tafika masina ny arana tamin'ny pasteur Daniela koa misaotra ireo rehetra nanatrika izany fiofanana izany. Ny 12 sy 13 novambra kosa no anatanterahana ny tafika masina izay ho tanterahana ny Meritsy Afindra Ambohimanga toy izao ny andindininy makasika izany. Amin'ny 5 ora sasany maraina ny fotoana eto am-piangonana tsy adino ny fitaovana entina amin'izany baiboly, firana, fitaovam-pihinanana sy fatoriana. Ny fandraisana anjara 5,000 sy R1,00 mijanona amin'ny biraon'ny FF aorian'ny fanompoam-pivavahana anio maraina. Avy amin'ny sampana tanora anjaran'ny sampana tanora no nitarika ny liturjia ny manjakandriana androany. Aorian'ny fanompoam-pivavahana maraina dia mivarotra quiche, cake ary patachoux ny STK. Misaotra sady antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara. Misaotra ny tompo ihany koa fa totosa soma tsara ny herinandro lasa teo ny fiaonamben'ny STK natao teny amin'ny FJKM Atsapandrano Ilafy Fiderana izay nandraisan'ny STK anjara izany. Rakim-pisaorana ka tsorointsony izy fa nofiray ihany koa amin'izany izay nampireisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarain'ny olona. Matio 7:20 ny andinin'ny 1. Fa Jesosy niantso ireo akeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza anantona ary azararana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lioka 7:20 ny andinin'ny 1:20. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fahavitany ny fanamasinana ny fanambadianay sy ny sakramenta batisa ny zanakay ny tanterahana ny sabotsy 12 oktobra lasa teo. Noho izany dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny ara-masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonionao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:1 ny andinin'ny 1 sy 2. Atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny sampana dorkasy. Rakim-pisaorana Jehovah efa nandre ny fangatahako, Jehovah no handray ny fivavako. Salamo 9 ny andinin'ny 5. Rakim-pisaorana noho ny valim-bavaka nomen'ny tompo. Atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy mangataka ny RFFPM laharana 720 sy 700 ary mangataka vavaka ho an'ny toy ny asa atao. Taratasy fisaorana ary rehefa levina no hoditra izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko ao dia ahita an'Andriamanitra. Joba 7:20 ny andininy 1:20. Vady ny zanaka manjafiny ndray tapo aminy ary fianakaviana manontolo dia maneho fankasitrahana feno eram-po eran-tsaina mampanahy ny mpitandrina sy ny sampatia ary ireo rehetra tonga nampionana sy nampahery ary nametanana tamin'ny namoizanay any Ravelsoa Liliane. Andriamanitra ny fiadanana manankarem-pahasoavana ny ombanareo amin'ny adidy aman'andraikitra iantsoroanareo. Fisaorana ny vady ny zanaka ny ray aman-dreny ray tapo fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny fiangonana ny mpitandrina tamin'ny fiaraha-miory noho ny vodimandry malalanay Zo Christian Ranomenjanahary. Izany dia tamin'ny 15 oktobra lasa teo. Andriamanitra ny amaly fity anareo tsirairay. Dia toy izay indray ry havana vaovao ray androany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
amin'ny heriny anio zany hariva misy fiara-miasa mifobe fitsikem gala ary indrakira ataony ampy fity ny izy io dia anohanina mpitandrina anankiray andeha hianatra any velany dia ny safidy aty amin'ny chapelle zany zareo mifiara-miasa antsika ka dia manentina antsika zany ifanohana amin'izany dia misy afisage moa ao ivelany ao gala miaraka amin'ny ampy fity zany amin'ny heriny anio hariva zany eto amintsika le izy miaraka amin'ny foibe zany anohanina mpitandrina izay andeha hianatra any velany izy io dia mazotoy isika ifanampy amin'izany ny nareo izay maniry hianatra ny sefala dia anomboka amin'ny 12 novambra ny fidirana iny akaikintsika dia nravangiko vavahana sy manjakaray zany ny centre sefala eto akaikintsika izany iroso amin'ny rakitra isika ino ny tokopira ino ny dekona andamina sy anatanteraka ny amin'izany
valopolo sy efajato izay nangatahany namantsika teo no ataontsika anohizana ny fanatazana ny rakitra raha tsy manana hira ny tanora. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, asaina ianao izay vahiny fa ny tompo no manasa anao.
resa amin'ny finoana zao tsodrano atolotra anareo izao. Ary Andriamanitra ny fiadanany namasina anareo tanteraka, izy iaro ny fananareo, izy iaro ny ainareo, izy iaro ny tenanareo, ny tokantranareo tanteraka tsy rantsiny amin'ny fiaviany. Ho tahinareo mandeha, ho tahinareo mitoetra, ho tahinareo miditra, ho tahinareo mivoaka amin'ny tokantranareo. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantanareo, naiza naiza lehanareo. Amen. Dia mivavah mangina. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay andro, amin'izay ora tsy ampoizinareo ny haviany zanak'olona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
fa tsy tiako tsy fantatra reo rahalahy fa ny razantsika dia tambanin'ny rahona. Izy rehetra namaky ny ranomasina, izy rehetra natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Izy rehetra dia ny inona ny fihinam-panahy iray aminy, ary izy rehetra dia nisotro ny fisotro-panahy iray aminy, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy. Ary Kristy izany vatolampy izany. Izany Kristy vatolampy izany dia mbola sotrotsika sy amintsika amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao famantarana hita maso ny fanatrehan'ny Kristy sy ny fahasoavany miditra ao amintsika. Ko asan-drato amin'ny tompony fotsika. Tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra. Ay ianao ny tandindony mana tanany efitra. Ianao le vatolampy kapohan'ny Mosesy ka namoaka rano an'izay mangetaheta. Ko ankehitriny mangetetanao izay tompo. Ka fantatray fa hanome izany ianao. Ko melohan'izany dia fantatray fa tokony ankalazanao izay. Satria memboninaitra sy laza ianao nandanitra. Ny kerubima sy ny serafim rakotry ny elany. Ny apôstôly ny mpaminany marito rehefa sambatra aminao. Ko mianty izay tompo. Na mbola ety ambony tany aza. Aoka izay santitra ny fanjakana sy ny fiobina masina manao hoe
ka orina isika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy hoe: raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihininy dia hoy izy: misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra fa mila kely. Izao no atao fahatsiarovana ahy na oviana ianareo no misotro. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika hanona amin'izany fahatsiarovana izany sady hangataka ny fanahy masina. Ry Tompo renay izay nan-danitro, tsaronay dia tsaronay manomboka amin'ny fihinanam-bilon'ny Betlehema ny fahatongavana ho nofo, ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimaty, ny fiakarana amboninahitra ary ny fitoerana eo ankavanan'Andriamanitra, ianao izay miandry sy mifona ho anay ankavanany ray, izay koa dia miandry sy mitalao ny fiverenana, miomana amin'ny fiavianao izahay. Misaotra anao izay tompony amin'izany sakramenta masina zany, satria tsy fahatsiarovana fahatsiarovana fa sakramenta masina nitondra aina vaovao. Ilefa natitra tokana tanteraka na tena ndray mandeha monjy ao teo miazo fijaliana no tsaronay sy ainanay ao anatin'izany. Ka noho izany ry Tompo ray nan-danitro, meo anay ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, manome anay ny zavatra rehetra. Izany fanahy izany no angatanay, mba tsy ho fanahy osa fa fanahy mahery sy fitiavana fahonona tena natao anatinay. Ty mianta aminao zay ry fanahy ny Kristy, ny angavanao zay ry fanahy masina, amasin'ny mofo manamara amin'ny tenan'ny Kristy, amasin'ny torak'izany divay mba namara ny ran'ny Kristy. Iasa aminay ny no fanahy masina, ahatsiarovana tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandran'ny Kristy rehefa miombona sy mandray ny mofo sy ny divay, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy Tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaoran'izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy Tompo andeha fefa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka isika no aniry voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Zany kazarao mirepiakavin'ny finoana ahatonga azy iambina amin'ny fotoana rehetra. Amen.
Sangana isika nitry tena. Oka isika iombo-po amin'ny faneretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika idiranao ambany tafitramiko aho. Tompo, tsy mendrika hitsipona izay sombotsomboly latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Eto no anoloranao anay mofonaina rano velona. Jesosy Kristy Tompo ilay ho avy amin'ny andro tsy ampozina hoe raiso hano ity ny tenako izao no atao voafatsy arovanazy. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiainana. Ilay ho avy amin'ny andro famalina hoe sotrona rehetra ity fahitiny rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kely. Izao no atao fahatsarovanahy na oviana ny sotro ianareo. Misaotra anao zay fefanandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky izao amin'ny ara-sakafo mifanjakany lanitra. Maranata, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'ny fisaorana. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivelany hararotiny andro azo anaovansoa. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika anao ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra.
Mampata ianareo aneny Tompo, ka iaro anareo. Ampamirapiritra ny tavana aminareo aneny Tompo, ka iantra anareo. Ananatra ny tavana aminareo aneny Tompo, ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika tompoko. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.